Ry ava-malala ao amin'ny tompo, fifaliana ho an'ny amin'ny KMB no manolotra ho anao ny fanompoam-pivavahana anio, Alahady 20 Aprily 2024. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Amen. Ho fiderana sy fisaoran'Andriamanitra dia andeha isika riavana hiaraka mamaky ny Salamo 300 ao amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manafitra ny ainao tsy nidina any an-davaka, izay manarona famindra-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny androvony mahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana ho an'izay rehetra pahoriana. Amen. Hotohizantsika izany fiderana sy fisaoran'Andriamanitra izany ao amin'ny antema 9. Isaorana, isaorana, Jehovah tomponay. Isaorana, isaorana, Andriamanitray. Fa be fititonay mitoty anay, panjaka ty pamindra foderana ianao. Isaorana, 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 fa be fiantra ianao, panjaka be fity. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Litany aty mandray fitahiana, ny lanitrary mamoaka ny soa, ka misy toko ny vokatra tsara. Jehovah tsy toa manambinanay, terana ny anaranao Andriamanitray. Efa liza aiza manao ny iranay. Isaorana, isaorana, Andrianana harinay, panjaka be fity. Terana ny anaranao Andriamanitray. Efa liza aiza manao ny iranay. Isaorana, isaorana, Andrianana harinay, panjaka be fity. Isaorana, isaorana, Jehovah tomponay. Isaorana, isaorana, Andriamanitray. Fa be fitonay mitoty anay, panjaka ty pamindra foderana ianao. Isaorana, 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 fa be fiantra ianao, panjaka be fity. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Tonga amin'ny fotoana hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra isika tompoko. Ry ava-malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, izay ivakina amintsika ao amin'ny Efesianina 4 ao amin'ny 1:30
sy 2:30 ary tohizana ao amin'ny toko 5 ao amin'ny 1 sy 2 izay mivaky toy izao. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabahana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra. Ary ao ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo, ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Koa amin'izany dia ao ka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavany Kristy anareo, dia nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho anitra kasitrahana hamonjy antsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Velom-pisaorana anao izahay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola nomenao indray izao fotoana izao ahafahanay manantona anao. Tanteraka tokoa izao fanompoam-pivavahana masina iarahanay izao noho ny famindraponao ka nanomezanao tompon'andro ho anay tsirairay avy. Eny Tompo malalo, na tsy mihaona mivantana azy izahay, dia mbola navorinao eto miaraka iombombavaka hidera sy hanome voninahitra anao ilay Andriamanitray. Koa atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra noho ny soa rehetra nomenao anay. Manatrehanay anio Tompo, aoka ny fanahinao masina, ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao. Misaotra Tompo ny amin'ny teny manambara ny sitraponao aminay, izay vao avy nondrenesinay teo. Indrisy fa tsy misy nahatanteraka izany izahay. Eo anatrehanay mandrakariva ny fahotanay, ary izay ratsy eo imasinao nefa nataonay. Koa mangataka ny famindraponao izahay, mamelany elokay Tompo, diovy ny fomam-panahinay,
tolory fo madio izahay mba homendrika tokoa ny famonjena natolotra ao anay teo amin'ny hazo fijaliana. Aza manary anay hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina aminay. Ampodio aminay ny fifaliana amin'ny famonjena, ary toa ny fo mazoto izahay ahafahanay mankatosy manatanteraka ny sitraponao. Tsy afaka manao na inona na inona tokoa izahay raha lavitra anao, koa apetrakay mandrakariva eo ampelantananao ny fo mampananay, ka anjaka ho feno tanteraka anao mba voninahitry ny anaranao irery ihany izay rehetra ataonay. Tario izao fotoana masina ataonay izao mba hatsapanay tokoa, fa tahanao zava-bavao aminay ianao anio, ka azo hery sy tombo finoana amin'ny fanatrehanao. Raiso ho anao Andriamanitra tomponay, ilay tsy miova taloha ankehitriny ary mandrakizay, ny anitra kasitrahana tolotra eo anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mpamonjy anay. Amen. Tonga amin'ny fotoana makina ny tenin'ny soratra masina isika tompoko, fa alohan'izany dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Tompo ny amin'ny tenin'ny soratra masina izay natolotrao ho vakiana sy ho andrenesinay anio. Mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa ty anatinay tsirairay avy, hanazava ny tena tianao ambara aminay anio. Isaoranay ianao ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay nirahinao hitondra ny hafatra avy aminao. Aoka ny feonao irery ihany Tompo no henoinay anio. Sokafo ny fo mampanahinay andraisanay ny teninao, ka izany teninao izany dia tsy hiverina fotsiny any aminao raha tsy nahantanteraka izay nanirahanao azy. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maksian'ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny filazantsarany Lioka. Filazantsarany Lioka toko 420, andiny 7:70 ka hatramin'ny 5:30. Filazantsarany Lioka toko 420, andiny 7:70 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa hita izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy.
manao hoe: ary indreo nisy 2 lahy tamin'izy ireny nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy. Ary raha mbola niresaka sy niara-saina izy, dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy: ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namaly ka nanao taminy hoe: ianao irery va ny vahiny toetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy: zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy 2 lahy taminy: ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amina nolorany lohampisorona sy ny mpanapaka teo amintsika azy, hanamelohana azy ho faty sy nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy nolay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahaverevitra anay. Fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary tsy nahita ny faty, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho koa izy, izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nakany amin'ny fasana, ary nahita arak'izay nilazain'ny vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary hoy izy taminy: ry adala sy votsasaina, ka tsy mino izay rehetra nilazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mibita eo akaikin'ny vohitra izay efa alehan'izy 2 lahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa. Fa izy ireo nanery azy ka nanao hoe: mitoera aty aminay fa efa ho arivo izao ka lasan-davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Ary niresaka hoe izy: tsy nangoraka va ny fontsika? Raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika, dia niainga tamin'izany oro izany izy 2 lahy ka niverana nakany Jerosalema, ary nahita ny 110 lahy mba amin'izay momba azy tafangana teo, sady nilaza hoe: efa tafatsangana marina tokoa ny Tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy nahafantarana azy ny amin'ny namakiana ny mofo. Amen. Mbola etoy ny vaky teny. Dia mbola hotoizantsika ny vaky teny. Izany dia hitantsika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 2, 4:4 ka hatramin'ny 7:30. Fa nitsanga ny Petera sy ny 12 lahy, dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy Jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka fantatrareo izao ka hainao ny teniko. Tsy mamariky ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vahaora fahatelo ihany izao andro izao. Fa izao ilay nampilaza ny Joela-mpaminany hoe: ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovovavinareo ahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanofinofy, ary ny mpanomboko na lahy na vavy dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany izy. Ary anisy fangagana eo amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rasy afo ny zavony setroka, ny masoandro abodiana ho aizina, ary ny volana ho rà. Alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah dia ilay sady lehibe ny malaza, ary nazovo no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Ry lehilahy Israely, miainoy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asany lehibe sy ny fahagagana, ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa natolotra araka ny saina ny nina sy ny fahalalan'Andriamanitra rahateo, dia noombonareo sy novononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalana, fa Andriamanitra nahagaga izy rehefa nahafaka ny fanahitana ny fahafatesana, satria tsy laitra izany ho azonina izy. Fa Davida milaza azy hoe:
Nijery an'i Jehovah teo anaty trehako mandrakariva aho satria eo ankavanako izy mba tsy angozogozo aho. Dia izany no nifalian'ny foko sy ny raviravon'ny lelako. Ninofiko koa hitoetra amin'ny fanantenana. Fa tsy ho foana ho amin'ny fiainana tsy hita ny haiko ary tsy hamela ny iray masinao ho tratry ny lo ianao. Nampafantatra ahy ny lalàn'ny aina ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao. Ry rahalahy, aoka mba hilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasana eto amintsika mandrakandroany. Ary satria taminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fiainana taminy fa izay ateraky ny kibo no mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy. Tsy nafoy ho any amin'ny fiainansity izy ary ny nofony tsy ho tratry ny lo. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay nokasaina dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Ray Masina, manasimanana fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Ry havana izao dia tonga amin'ny fotoana andrenesantsika ny afatry ny Tompo ho antsika. Après la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 35, et les actes des apôtres au chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 33, l'évangile de Luc nous conduit dans le récit des disciples d'Emmaüs. C'est des disciples qui rencontrent l'inconnu. Et cet inconnu va s'avérer être le Seigneur. Ces disciples qui rentrent chez eux, ils viennent de Jérusalem. Il y a depuis un certain temps la mort et la disparition du corps de Jésus au tombeau. Il y a les informations qui se multiplient. Les femmes qui sont rentrées remplies de stupeur. Les disciples qui sont arrivés au tombeau vide. Les questionnements continuent à hanter ces disciples par le fait que personne n'a vu ni Jésus ni son corps. Alors ces deux disciples se rendent à Emmaüs et s'éloignent de Jérusalem. Peut-être ils y avaient leur demeure. Alors pourquoi s'éloignent-ils de Jérusalem en ce moment? Il me semble que leur espérance de revoir Jésus, cette espérance, c'est complètement évanoui, une espérance qui s'évanouit. Une espérance qui s'estompe. Il y a plusieurs choses qui se sont passées à Jérusalem. Non seulement les bruits de la journée concernant la disparition du corps de Jésus, mais encore des scènes, ils ont encore en mémoire des scènes tragiques de sa mort. Ces hommes et ces disciples sont désorientés. Il est vrai que la nouvelle de la disparition du corps de Jésus se répandit partout et ils en sont au courant. Sur le chemin de retour, au moment où ils sont plongés dans leur discussion, un homme inconnu les rejoint sans savoir sa provenance et fait route avec eux. Comme dans tout désespoir, il est possible
souvent de raconter à n'importe qui ses inquiétudes. Ça nous arrive parfois de raconter à n'importe qui nos inquiétudes, quand nous sommes dans un désespoir. Quand nous lisons le verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Nous espérions que, quand ce verbe est renvoyé au passé, il évince tout espoir, il renvoie tout espoir au passé. Nous espérions que, autrement dit, le fait qu'il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, quelque chose devrait se passer le 3e jour. Une manifestation glorieuse de Dieu devrait se déclencher, mais rien ne se passe. Et en plus de raconter leur inquiétude à cet étranger, ils ne s'interrogent même pas de son identité. L'évangéliste Luc nous dit que leurs yeux sont empêchés de reconnaître Jésus. Comment cela est-il possible de ne pas reconnaître Jésus? C'est tout simplement parce que Jésus est maintenant entré dans sa condition nouvelle de ressuscité. Par conséquent, il n'est plus reconnaissable par les yeux de la chair. Il n'est plus reconnaissable par les yeux de la chair. Et désormais, c'est Jésus qui doit maintenant commencer à décider quand il faut le voir. Et maintenant, Jésus va décider maintenant de les enseigner pour leur rappeler les Écritures concernant le Messie. Mais ses disciples ne les reconnaissent pas encore. Cet étranger qui vient et qui commence à les enseigner les Écritures, à leur rappeler les Écritures. Le verset 25 nous dit ceci. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hommes sans intelligence. Ses disciples connaissaient les Écritures, mais ils négligeaient les côtés souffrants du Messie. Ils ne s'attendaient jamais à ce que le Messie souffre ainsi, meure. Ils s'attendaient à un Messie libérateur, mais ils avaient complètement oublié l'autre partie du Messie souffrant. Frères et sœurs, Jésus, avant de se révéler, il va d'abord faire comprendre à ses disciples ce qu'on appelle la préfiguration du Messie. Le Messie d'Israël a été préfiguré dans la loi, les prophètes et les écrits. Toutes ces écritures n'ont que les fils conducteurs ou les filigranes, l'arrivée du Messie, les sauveurs. C'est ce que Pierre, l'apôtre Pierre, va faire aussi dans son long discours de proclamation du ressuscité dans le chapitre 2 du livre des Actes. L'apôtre Pierre va faire une application frappante des prophètes de l'Ancien Testament, en affirmant aussi cette préfiguration du Messie dans les Écritures. Frères et sœurs, mais l'intelligence de ces disciples n'est pas encore ouverte. Ces disciples d'Emmaüs, leur intelligence n'est pas encore ouverte à l'intelligence divine. Ces disciples ne sont pas encore disponibles à se soumettre entièrement au nom de Jésus dans l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Ses disciples ont du mal à saisir la quintessence de la résurrection. Le regard intérieur, celui de la foi, n'est pas encore éveillé. Frères et sœurs, l'intelligence humaine se trouve dans l'incapacité de comprendre la résurrection. Le mode d'existence de Jésus n'est plus le même. Les disciples n'ont plus la même mise sur sa présence réelle. Ces anciennes relations ordinaires avec eux ne seront plus reprises parce qu'il sera désormais avec eux sous une autre forme de communion. Jésus est avec nous sous une autre forme de communion. Je dirais qu'il y a une rupture avec sa condition terrestre antérieure. Par conséquent, sur le chemin de chaque jour, sur le chemin de chaque personne, il est important de se mettre dans l'ouverture, dans l'inattendu du Christ, dans l'inattendu de Dieu. Et là, quand nous revenons encore dans les actes des apôtres, on remarque ce que les apôtres font. Parce qu'ils avaient déjà l'esprit éveillé. Ils avaient déjà l'esprit embrasé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils sont en train de proclamer, de témoigner avec puissance et autorité. Frères et sœurs, lorsque nos sens sont éveillés par l'Esprit Saint, nous sommes totalement présents au monde. Nos sens nous mettent en relation avec la réalité. Il est possible, quand nos sens sont éveillés, sont embrasés par l'Esprit Saint, il est possible maintenant de reconnaître les endeuillés et de les consoler. Il est possible de reconnaître les sans-abri et de leur donner à manger, de leur apporter un secours, de reconnaître les affamés et de leur apporter à manger, de reconnaître les isolés et de leur visiter ou les téléphoner. C'est au travers des sens embrasés par l'Esprit que nous pouvons percevoir la voix de Dieu parmi de nombreuses voix. C'est au travers des sens embrasés par l'Esprit que nous pouvons voir l'invisible dans le visible. Mais ces disciples d'Emmaüs sont encore voilés. Ils recherchent Jésus dans la chair. Mais il convient de signaler que sur ce chemin d'Emmaüs, il y a une nouvelle pédagogie qui se développe. Frères et sœurs, il est important tout d'abord de faire chemin avec Jésus. C'est-à-dire se tourner vers le regard de la foi pour qu'on puisse comprendre la présence discrète de Jésus sur le chemin de notre vie. Il arrive que la multiplicité de nos problèmes et déceptions nous fait oublier la présence du Christ à nos côtés. Et parfois nous nous battons dans la vie comme si nous étions seuls, en oubliant toutes les promesses de Dieu d'être avec nous dans nos joies, nos faiblesses, nos fragilités, nos maladies, même pendant nos deuils. Pourtant, les signes et les traces de sa présence sont nombreux dans notre vie.
mais nous ne savons pas les voir. Dieu nous rejoint souvent au creux de nos désespérances, de nos interrogations et de nos peines. Mais nous ne savons pas reconnaître la présence de Dieu à côté de nous. Pourtant, Dieu ne nous force pas. Pourtant, Dieu ne s'impose pas. Il ne s'impose pas dans notre vie. Il nous laisse l'initiative de l'inviter dans notre vie, de l'inviter à côté de nous, de l'inviter dans nos fragilités. Il ne s'impose pas. Il est possible d'imiter nous pouvons imiter ces disciples d'Emmaüs pour pouvoir reconnaître le Seigneur sur notre chemin. Et qu'avaient fait ces disciples d'Emmaüs? Ils ont juste offert au Seigneur l'hospitalité. Offrir l'hospitalité. Ici, le Seigneur semblait résolu à poursuivre sa route, mais ses disciples l'ont retenu. Et lorsqu'ils sont arrivés au terme de leur voyage, ils lui ont dit: reste avec nous car les jours tombent. Saint Augustin disait ceci: retiens l'étranger si tu veux reconnaître ton Sauveur. L'hospitalité de ses disciples d'Emmaüs leur a rendu ce que les doutes leur avaient pris. Les doutes les avaient pris la croyance à la résurrection. Les doutes les avaient pris la reconnaissance de Jésus, le ressuscité. Frères et sœurs, quand les doutes et les préjugés nous envahissent, l'hospitalité peut nous en libérer. Si aujourd'hui ou demain, après le confinement, tu peux ouvrir ta porte à celui que tu ignorais ou que tu déconsidérais, peut-être que cette personne peut se révéler être une personne merveilleuse. L'hospitalité. Il y a désormais, frères et sœurs, dans toute vie humaine, sur tout le chemin de nos existences, comme un Dieu à l'affût, toujours prêt à surgir. Dieu peut surgir à tout moment. Frères et sœurs, les yeux de ces disciples ne sont pas restés voilés. Après cette relecture des Écritures, ensuite la fraction de pain, le Seigneur va se manifester parce que son esprit va permettre à ce moment-là d'ouvrir les yeux du cœur ou l'intelligence spirituelle. Par conséquent, seule la foi peut confesser la présence spirituelle de Jésus. La relecture des Écritures, la fraction de pain, les a ouverts le regard intérieur de la foi pour qu'ils puissent reconnaître le Seigneur. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous permet de comprendre la façon dont nous devons chercher le Seigneur. Il est important que nous apprenions où chercher le Seigneur, où le posséder, où le reconnaître. Nous ne pouvons accéder à la personne du Christ que si l'on renonce à le voir, à le toucher, à l'enfermer dans nos limites humaines, dans nos illusions, dans nos fantasmes. Ce n'est que par la foi qu'il est possible de l'atteindre.
Frères et sœurs, quand notre regard se conforme à la lumière des Écritures et nous sommes dans l'ouverture, dans l'accueil du prochain et dans l'inattendu de Dieu, et enfin quand nous sommes dans la communion spirituelle et la fraction de pain, quand nous sommes dans l'essentiel de la foi, cette foi qui est capable d'accepter, de partager l'itinéraire du Christ, capable de témoigner le Christ ressuscité. Parce que nous avons du mal à partager l'itinéraire complet de Jésus. Nous avons l'habitude de prendre Jésus comme un bon ami qui nous invite à la fête, la joie, au bonheur, à la réussite matérielle. Mais nous oublions qu'il est celui qui a souffert aussi sur la croix pour nous et qui est présent dans nos souffrances. Il est présent dans nos confinements. Il est présent dans nos solitudes. Il est présent dans nos afflictions. Peut-être que nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux de la chair. Mais l'invisible de la présence ne signifie pas une absence. La foi reconnaît le Christ comme compagnon des routes, vrai chemin de vie. Peut-être que vous n'avez pas encore reconnu les compagnons divins, ou vous n'êtes pas sûr de discerner sa voix. Peut-être que vous êtes dans le désespoir total. Peut-être que votre vie n'a plus de sens. Peut-être que votre maladie a pris vraiment de l'espace. Peut-être que votre souffrance a pris l'espace dans votre cœur, dans votre corps. Vous êtes dans le désespoir total. Mais nous avons une certitude aujourd'hui. Le Christ, il est et il peut toujours surgir à côté de nous. Restons dans l'ouverture, dans l'inattendu de Dieu. Seul par la foi, nous pouvons reconnaître le Christ à côté de nous. Que le Seigneur nous conduise tout au travers de ces confinements, de ces temps de confinement. Que nous puissions les reconnaître dans nos maisons, que nous puissions les reconnaître dans nos afflictions. Restons dans l'ouverture et que par sa grâce, que nous puissions les découvrir, voir sa face et qu'à travers cette étape ici, au travers de nos épreuves, que nous puissions voir sa manifestation glorieuse dans nos existences et que nos vies prennent un nouveau sens et que nous puissions enfin témoigner c'est Dieu en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vamos belo nau, naza no alea, zai no fanire na vau, se atokure area, karasa no ata, te toko favo no nau, ti ala na andau, tupo irau.
mamelombelonana anasony tany ay efa miamaina tompo ity indray alefa soronona ovavolombelonao ao anaty fitsapana ka ijorovoanao na fefenanararana tsy ahotramidy fa ianao naneraka tsy ahotrao satry amitoyanao Retsika tamin'ny vaky teny teo fa maty niaraka tamin'ny andro nahafatesan'i Jesosy koa ny fanantenana sy ny finoany ireto mpianatra Jesosy roa ireto. Aoka tsy ho toy izany isika fa hangataka kosa amin'ny fanahy masina mba hananantsika hery hijoro vavolombelon Kristy sy hizara ny filazantsara. Hivavaka isika. Andriamanitro, mino fitiavanao anay izahay, ka tsy hainay tsy hisaotra anao. Arotsy aminay ny fanahy masinao, mba hanadio manontolo fonay, eny mba hanovanay tanteraka. Fanahy masinao, omeo anay ny fifaliana lalandava, ahaizanay iteran'Andriamanitra amin'ny zava-drehetra isan'andro. Ampio koa izahay, hivavaka ho an'ny namanay, sy izao tontolo izao, fa indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Ampio izahay Tompo, mba hijoro ho vavolombelon'ny fitiavanao sy ny herinao toy ny mpianatra ao koa. Noho ny alehiben'ny nindrafonao sy ny faharetanao no mbola hanomezanao tombon'andro anay, ampio izahay mba hanokana fotoana hiainonanao ampatokiana, hitombona ary haharitra amin'ny finoana. Arataovy mitoetra ao am-ponay ny teninao. Maniry ny vavolombelona mariny ny fitiavanao sy hitory ny filazantsaranao izahay ka omehoery Tompo. Izay nambaranao sy nampanantenainao dia tanteraka avokoa mahagaga ny asanao. Misaotra indrindra raha io, misaotra Andriamanitro. Izany dia mbola hotohizantsika mivavaka nampianaran'ny Tompo. Manao hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay arina sahaza ho anay, ary mamelana ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miarahaba sy manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika. Eo am-piomanana hidirana amin'ny tapany faharoa amin'ity fotoanan'io ity, hiatrehana ny fanasan'ny Tompo, dia toy izao indray ry havana ny vaovaon'ny fiombonam-bavaka kristiana malagasy eto Benelux. Tiana ny mampahafantatra antsika fa efa miasa ny komity voafidy tamin'ny fivoriam-be tamin'ny volana febroary lasa teo, na dia ao anatin'izao fiboana izao aza. Ny teny ao amin'ny Tesaloniana faharoa 3:7 no afatra ampitondrain'izy ireo ho antsika. Ry rahalahy mivavao anay mba handehanan'ny tenin'ny Tompo faingana ka ankalazaina. Ny fotoam-pivavahana fanao isaky ny faran'ny volana
dia izahana tontosaina hatrany en ligne atao izany mba hifampaherezatrika mandritra izao fihiboana izao. Fisaorana. Ny komity sy ny mpiara-mivavaka MKMB dia misaotra ny rehetra na tontosa ny fikarakarana sy ny fampielezana ny herinandro masina sy ny fotoam-bavaka ezahan'ny MKMB hifampizarana hatreto. Tsinganana manokana ireo mpitandrina nanolo-tena tamin'ny fampitana ny tenin'Andriamanitra, mivantana na tamin'ny feo na antsoratra. Tsy ho voavalinay ny ezaka nataonareo Tompoko, fa ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina no momba anareo mandrakariva. Misaotra Tompoko. Filazana manjo. Ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady vontom-pahoriana. Mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka jinjana, ary mielina tahaka ny alika izy ka tsy mitoetra. Joba 4:1-2. Riavana. Ny 1 Martsa 2024 lasa teo, ny avatsika Norosoa Andriamahazo aos Urbiz dia namony zandriny vavy Ramatoa Rajohnson Andriamahazo Tina 450 taona monina ao Ankadifotsy, Madagasikara. Ny fandevenana dia efa notontosaina ny 13 Martsa lasa teo tany Madagasikara. Noro dia mangavy sy mangataka fitrotronan-bavaka ho an'ny zanaka sy zafikely navelan'ny maty ary koa ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Amina lahelo lehibe no ampandrenesana antsika mpiara-manompo, mpiara-mivavaka, mpianakavin'ny finoana eto amin'ny MKMB, fa Ramatoa Françoise Soamaro Debuchère nahita Tisoazy 770 taona avy ao Enghien, Belgique, dia natsony ray ody any aminy ny 7 Aprily 2024 lasa teo tao amin'ny hôpitaly Erasme Anderlecht. Ny fandevenana dia efa notontosaina ny 17 Avril lasa teo tao Enghien, Belgique. Ramatoa Françoise Soamaro natsotsika amin'ilay anarana hoe Tatisoazy dia mpikambana mahefa ary nafanafody eto amin'ny MKMB, ary isan'ireo feo voalohany nandrafitra koa ny antoko-pihira ny niavana. Miompo mitondra mibavaka sy maka hery ny vadiny Joris Debuchère, ny zanany Cédric Debuchère, ny reniny ny zokiny Ramatoa Marta Zafianaka, ny ray tapo aminy ary ny fianakaviana ray manontolo isika mpianakavin'ny finoana. Ny anjara levenana ho an'ny maty sy ny adidy amin'ny velona dia efa tontosa araky ny fitsipim-pitondrana eto amin'ny MKMB. Ny fampaherezana ny fianakaviana roa tota dia efa tontosa ny 9 Aprily lasa teo. Mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Firarointso voaray amin'ny Paska. Firarointso avy amin'ny toby fitazana zazakamboty Topaza. Isaorantsika azy ireo izany. Ny fotoam-pivavahana manaraka iarahanao amin'ny fiombonam-bavaka kristiana malagasy eto Benelux dia ny 14 Mei ho avy izao. Io tontolo andro fotoam-bokatry ny MKMB io raha ny tokony ho izy dia fanompom-pivavahana iarahana amin'ny epuba botanika ny maraina. Ny folakandro kosa dia antsampana iarahana amin'ireo antoko-pihiran'ny fiangonana rahavavy dia ny akony lanitra avy ao amin'ny Kamabella, ny korala ny epuba botanika, ny korala ny FPM Lille ary ny amboara-peo ny MKMB ny havana. Tontolo andro efa fanao isan-taona izy io ry havana. Fotoam-bokatra ahafahanao manjifa ny taozavatra sy sakafo malagasy. Ny vola voangana amin'ireo varotra ireo amin'ny fividiananao ireo vokatra ireo dia ho anjara biriky entinao hanohanana ny asa sahan'ny MKMB any Madagasikara sy ihany koa ny asa anatin'ny MKMB. Manoloana izao fihiboana izao
dia mbola mety tsy ho afaka ny hanatanteraka ny fivarotana sy ny fividianana ny vokatra isika. Koa holazaina amintsika amin'ny fotoana mahamety azy ny andinindiny ahafahanao mitondra ny anjara-birikinao. Aza dinona ry havana ny mitsidika ny Facebook ny MKMB sy ny amboara-peon'ny ny havana ary ny site ny MKMB. Raha misy ny faniriana an'olotra fanatitra dia azonao atao tsara ny mandrotraka izany ao anatin'ny vilany-tany. Zay ara ry havana ny vaovao-piangonantsika, mandra-pioana soa ao anatin'ny fahasalamana, ny fiarovana sy ny fiadanana avy amin'ilay tompo anetsy hiala amintsika, ny dera sy ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra indrindra tompoko. Izao dia tonga amin'ny fotoana ny fanasana masina isika tompoko, fotoana iraisantsika latabatra amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Frères et sœurs, nous venons d'apprendre dans la prédication d'aujourd'hui qu'après la relecture des Écritures, après la fraction de pain, le Seigneur s'est manifesté. Nous croyons par la foi que le Seigneur va se manifester au milieu de nous. Là où vous êtes dans vos maisons, après la lecture de sa parole, maintenant nous allons partager le pain et boire à la coupe, le pain qui symbolise le corps du Christ, le vin qui symbolise le sang du Christ, le sang versé pour nous et pour tous les peuples en rémission des péchés. Prions, frères et sœurs. Nous glorifions le Seigneur, Dieu notre Père. C'est lui qui est toujours avec nous sur nos routes. C'est lui qui est notre compagnon fidèle. C'est lui qui est à côté de nous. Par sa présence invisible, il nous accompagne et il nous guide. Au travers les aléas de nos existences, il est avec nous. Qui se manifeste dans vos maisons, qui se manifeste dans vos vies. Et que sa présence resplendisse dans vos cœurs. Loué sois-tu, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen.
Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur en tout temps, mais plus encore en ce temps où le Christ, notre Pâque, a donné sa vie pour tous les hommes. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Par sa résurrection, il nous fait renaître. Et à ceux qui sortent des tombeaux, il donne part d'héritage. C'est pourquoi nous tous, peuple des baptisés, nous rayonnons de joie pascale et nous chantons l'hymne de sa gloire. Frères et sœurs, je vous invite à chanter l'hymne de la gloire du Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Frères et sœurs, Saint est le Seigneur. Et la terre entière est remplie de sa gloire. Frères et sœurs, comme jadis aux disciples d'Emmaüs, le Christ nous explique les Écritures et nous partage le pain. Le Christ a pris l'initiative lui-même. Un étranger qui prend les initiatives parce qu'il a été accueilli. On lui a offert l'hospitalité. Il a partagé le pain. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il les rompit et leur donna en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il fit de même avec la coupe après les repas en disant, « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Éternel notre Dieu, nous invoquons ton esprit sur ces éléments. Sur ces pains, nous invoquons ta présence. Sur cette coupe, nous invoquons ces fruits de la vigne et nous invoquons ta présence. Par ton esprit, Seigneur, manifeste ta présence rayonnante. Toi qui éclaires nos lendemains, par ta présence, toi qui es notre compagnon fidèle, tu te manifestes, Seigneur, selon ta promesse. Que ton esprit se manifeste dans ces pains, ces fruits de la vigne, afin que nous puissions reconnaître ta présence spirituelle par la foi. Accorde-nous la foi, Seigneur, de demeurer en unité d'esprit, afin qu'il te révèle à chaque instant quand nous t'invoquons. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Maître des temps et des circonstances. Loué sois-tu, ô Seigneur des gloires, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, là où vous êtes, je vous invite à vous préparer afin que nous puissions partager ensemble le pain et la coupe. Comme les disciples d'Emmaüs, ils ont entendu la parole du ressuscité.
Pour l'instant, Jésus entre chez nous et il vient souper avec nous et nous avec lui. Frères et sœurs, nous allons partager le pain, corps de Christ, et partager la coupe de vin, le sang de Christ. Nous prenons le pain. Le pain que nous partageons est la communion du Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. Frères et sœurs, nous pouvons manger le pain, symbole du corps de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te prions. Nous implorons ta grâce dans nos vies, dans nos existences. Seigneur, sois celui qui nous conduit, sois celui qui est à côté de nous. Que ta présence rayonnante nous éclaire, afin que notre lendemain soit rempli par ta présence miséricordieuse et rayonnante, afin que nous soyons rassurés, Seigneur, que la peur disparaisse, que les craintes disparaissent, et que la foi soit toujours à nous, et que l'espérance ne faiblisse point, ne s'estompe point, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons à présent partager la coupe. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, le sang versé pour nous et pour tous les peuples en rémission de péchés. Frères et sœurs, partageons la coupe comme symbole du sang de Christ. Prions. Ô Christ ressuscité, Seigneur glorieux, nous t'implorons, sois avec nous. Nous implorons ta bienveillance et ta bonté, ô glorieux Seigneur. Toi qui viens sur nos routes, toi qui se révèles dans nos faiblesses, nos fragilités, toi qui se révèles dans nos inquiétudes et nos doutes, toi qui guéris les malades, toi qui donnes l'intelligence et la sagesse aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, toi, celui qui vient au milieu de nous, ô Christ, toi l'image resplendissante du Dieu vivant, toi l'image du Dieu source du vivant, toi le Seigneur de gloire. Nous t'invoquons dans nos familles et dans nos fragilités. Sois avec nous, Seigneur glorieux. Donne assurance et force, espérance. Sois celui qui conduit le peuple. Garde-nous, Seigneur,
Que l'espérance ne s'estompe point. Que nos regards soient toujours tournés vers toi, Seigneur. Donne foi à ceux qui désespèrent. Protège, garde, car celui qui garde sans toi, il garde en vain. Loué sois-tu, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour la présence de chacune et de chacun. Vous qui aviez accepté d'être avec nous dans cette célébration de la louange et de la gloire de notre Dieu par le chant, la lecture de la parole de Dieu et la fraction de pain, la communion fraternelle, la communion spirituelle. Le Christ est parmi nous et il est sur nos chemins avec nous. Alors je vous invite à vous lever là où vous êtes pour pouvoir recevoir la bénédiction finale. Recevez la bénédiction de la part de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen. Milani tatsara tuku Zaifunena na mandakiza Talibea sambara naku Awisikia hiya na ita Mifale Awisikia hiya na ita Sifiana na manda
izay voninahitra tsy mpamolo ao isika iaona indray mifaliliomby ao isika iaona indray mifaliliomby ao isika iaona indray Amirai luaranu nisu Uvatani naratizai Zaya bidi jawe mandusu Au isikia iau na idrai Mifaliliubi Au isikia iau na idrai Mifaliliubi Au isikia iau na idrai An'Andriamanitra irery ihany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirava isika tompoko. Amin'ny zanaka be indrafo Zay mijaly taty faizay Nefa tsy manahita milo Fefa velona mandrakizay Mifaliliubi Fao isika miaona indray Mifaliliubi Fao isika miaona indray Mifanahy ny ray ao toko Zay mitarika antsika izay Sy mananatra antsika oso No mitondra antsika ankay Mifaliliubi Fao isika miaona indray Mifaliliubi Fao isika miaona indray Matoky miravo mifali Fasontsika ny lapany ray Mitera mihira miroby Fiadanana mandrakizay Mifaliliubi Fao isika miaona indray Mifaliliubi Fao isika miaona